Izao hazo akasia efa mahatratra 7 metatra izao dia hazo vahoenina taona monja. Ny hazo akasia karazan-kazo maroro-pitombo ankoatran'ny kininina dia anisan'ny hazo aparekin'ny GSDM amin'ny alalan'ny tetikasa manitatra faharoa aty amin'ny tapany andrefany vakin'Ankaratra izay efa sola sady mangadiady. Efa tsapan'ny mponina ny olana sy ny ezaka tokony hatao. Miezaka izay mba ho tontolo maitso tsy ho gisitra nay amin'izany fambolekazo aty amin'ny distrika Mandoto izany fa mba holohany. Ny nahatonga no nitialakinina aty zany dia ny fahatsapako fahatsiapy ny rosakorana eto Madagasikara. Dia ity toerana aty koa moa zany ohatran'ny toerana tsy azo mihitsy fa tena efa simba zany ity toerana aty. Dia tapa-kevitra hoe amboly an'ity kininina aty sady mba hiaro ny nofotany mba tsy ho kohandrika. Eo amin'ny 3 arivo fototra zany ny hazo voavoliko tato. Izay mihitsy moa mifakanakita zany lasa lavitra any amoron-drano Kitsamby izay any amin'ny 4 kilometra miala eto tanàna fa mahita kitay. Ny taloha nanao trano any Antsirabe zany mividy hazo. Antsirabe izay toerana fividianana zanao hazo taloha rehefa hanao trano dia lavitra be, any amin'ny 510 kilometatra miala eto fidirana ato amin'ny distrikan'ny Mandoto. Izano dia mamboly akasia eto Mamoriomby. Izaky kosa dia mamboly kininina olive na Eucalyptus citriodora amin'ny teny siantifika. Izy mirahalahy ireo dia anisan'ny zavalalana amin'ny fambolekazo taty amin'ny tapany andrefany vakin'Ankaratra, niaraka tamin'ny BVPI sy ny tetikasa manitatra. Ny Eucalyptus citriodora an'Zaky dia nambolena tamin'ny taona 2024 ary ny akasia an'Zano kosa dia nambolena tamin'ny taona 2024. Mifanakaiky ny tany-kazon'izy mirahalahy ka ny mpandalo dia afaka mampitaha ny karazan-kazo anankiroa. Ny mampiavaka azy dia eo aloha zany ny hafainganam-paniry ny akasia manzioma aloha zany raha ty amin'ny faritra afovoany andrefana dia hita miazakazaka mihitsy. Ny citriodora ihany koa eo amin'le hoe lafiny hoe hatsaran'ny hazo atao fanaka na izay anona ihany koa. Maha zava-manitra azy koa moa zany dia azo akana ravina anaovana huile essentielle ihany koa. Ny akasia manzioma zany zao raha tamin'izany 2015 zany nambolena azy dia efa mahenjika hatrany amin'ny 10 metatra ny avony. Rehefa tadoarany ary ilay novolena tamin'ny taona ataontsika hoe 2024. Nijery aloha ireo tantsara io. Nijery aloha izy hoe manohana mety ho fombiazana io dia nahatonga sainan'ireo tantsara aty amin'ny commune fa tena ilaina ny hazo. Tonga saina ny tantsaha ka mirotsaka mamboly hazo. Eto amin'ny commune fidirana ohatra dia misy fokotany 10 ka ny 9 amin'ireo dia miara-miasa amin'ny manitatra faharoa manabevo ny fambolekazo. Ny hazo voavoly tamin'ny herintaona dia 5 alina ary tamin'ity dia 7 alina sy 1 hetsy. Ary ny tany voavoly amin'izay dia eo amin'ny 300 hektara io ato anatin'ny commune fidirana distrika Mandoto zany. Tena liana dia liana daholo ny olona ary hita hoe tsy araka mihitsy ara ny zanakazo aty amin'ny komandy ataon'ny olona. Tsy maharaka ny zanakazo ka misy mivaona ny tantsaha sasany indraindray. Za zany namboly hazo any mamboly foana zany isataona. Dia tamin'ny namboleko voalohany faharoa nisy nangalatra foana le zanakazoko. Dika zany fa ilain'le olona le zanakazo matoa angalarina. Dia nisy an'ity manitatra ity zany dia nentanina zany le olona ary koa ny mpanentana moa zany dia miezaka manentana foana zany dia be dia be zany ny zanakazo zany zao ny olona zany zao efa mirisika daholo ny akasia ny kininina zany ny tena betsaka. Ny manitatra faharoa dia mampirisika ny fambolena akasia izay maroro-pitombo eo anilan'ny kininina izay somary ela fitombo kokoa nefa ilain'ny mponina hazo na hazo mafy. Raisina ohatra ity tany-kazo kininina sy akasia mifanakaiky ity. Zao tsika dia miara mahita eto mahita akasia tsika na sy kininina hitantsika neto. Izy reto dia niara nambolena tany amin'ny 2014 tany nefa raha ny zavatra hitantsika neto amin'izao dia ny akasia efa mahatratra any amin'ny 7 metatra any, ny kininina nefa eo amin'ny 3 metatra. Zany dia manaporofo fa tafiditra ao anatin'ilay hazo aingam-pitombo ny akasia. Ary hita marina fa raha mijery ny kininina antsika dia misy aretina mamely amin'izao nefa ny akasia tsy tratran'izay. Rehefa manentana amin'ny voly hazo akasia ny manitatra faharoa dia asainy atao mifanetiety ny elanelana.
Rehefa lava antonontonony ny hazo dia kapaina atao kitay izay ratsy bika na miolanolana, fa izay mahitsy tsara kosa dia avela hitombo ho tonga hazo lehibe. Mba hampazoto ny olona kiojakojany voly hazo dia ampirisina ny mponina hanao alavatim-boly, ambolena miaraka amin'ny hazo ny voly fihinana. Izao hitantsika izao ohatra ny akasia ampiarahana amin'ny voanjobory. Ity amin'ny tany anankiray ity kosa ny akasia miaraka amin'ny mangahazo. Ny tena tanjona amin'izay moa dia misy tombontsoa telo azo amin'izay. Voalohany indrindra aloha dia voakarakara ny zanak'hazo satria tsy maintsy hisy fihavana an'ireo voly fihinana ireo. Faharoa manarak'izay dia mahazo vokatra koa izy mandritra ny 2 taona mandra-pahalehibehan'ny zanak'hazo. Ary fahatelo moa dia voaro amin'ny biby fiompy ny zanak'hazo satria rehefa madio ny tanimboly dia tsy sahin'ny olona ny mampiditra aomby ao. Tamin'ny taona lasa ny GSDM dia navita any amin'ny zanak'hazo eo amin'ny 5 hetsy teo. Ary tamin'ity taona 2024 ity moa dia nisy teo amin'ny iray tapitrisa ny vita. Navelom-bolo fa zao tokoa ny olana zany amin'ny resaka fisian'ny ala. Dia ny rotsakorona aza dita fa mba nisy taty aminay zany na dia hita amin'ny faritra hafa hoe jalijaly ihany dia mba azo lazaina mba nisy rotsakorona ihany taty ary mba nahazo vokatra ihany izay taty. Ankoatra ny hazo fanao kitay sy anaovan-trano dia mirotsaka amin'ny hazo fihinam-boa ny mponina aty Fidirana ato amin'ny distrikany Mandoto. Mametraka fanamby izy ireo, miezaka hanana hazo mananamby ampy ary hamatsy voankazo any Vakinankaratra sy ny faritra hafa.